ka iara izotra sy ompeo amin'ny fiarovana izany. Insécurité généralisée no misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Hoy ny lehibe ny antoko-panohitra eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Miatra manaina ny tsy fandriampahalemana amin'ny lafiny rehetra ka hanaovana antsoavo hitadiavana vahaolana maika. Namidina malagasy iray nitsokosoko tamina teratany sinoa ny tanin'ireo mponina etsy Andotam-penaka voalohany. Antony mampanahy ireo mponina ny amin'ny mety any asorana azy ireo amin'ny taniny ka nahatonga azy ireo ny tokony tsy nanaiky izany ny maraina teo. Ny didy mikasika io tany io izay ivoaka ny herinandro io ka ankinina amin'ny fahendren'ny fitsarana raha ny fitarainana voaray. Tsy voafehatra amin'izao ny trafikana zava-mahadomely eto amintsika. Antony mahatonga izany ny kolikoly hoy ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana FJKM. Ny fampiarana ny lalàna sy ny fanabeazana ny olom-pirenena no mila amafisina ho hatrany ny fanazavany. Any ivelany any RD Congo no lanin'ny filan-kevitry ny fiarovana ny firenena mikambana omaly ny fiantsoana ny Rwanda tsy hanohana intsony ny vondrona M23 fa ihany koa anala tsy misy atakandro ireo vondrona miaramilany ao atsinanan'ny Congo. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany matoa andahatsoratra avy hatrany ary tahaka ny mahazatra no ndeha nimboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Mila fiombonana ny fanasitranana ny firenena malagasy mba tsy ho potika sy ho lasan'ny vahiny. Tokony hatsara hatrany fa eto Madagasikara ny hoavy sy ny hoavy ny taranantsika ka iara izotra sy ompeo amin'ny fiarovana izany. Arahoary ny matoa andahatsoratra. Lalan-kizorana telo lehibe no narosony sera na ny sehatry ny ray aman-dreny raha namela afatra fanindrony taorian'ilay afatra voalohany ny 7 Janoary 2024 lasa teo. Voalohany ny mikasika ny fampitondran'ny samy malagasy. Faharoa ny fifandraisana amin'ireo teratany sy firenena vahiny. Fahatelo ny fampanjariana ny tontolo iainan'ny malagasy toy ny fiarovana ny tany sy ny harenina raiketiny. Manainga ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izy ireo. Ahatsiaro fa eto Madagasikara no aviny sy no aviny ny taranany ka iara izotra amin'ny fanatanterahana izany fanamgoavana izany ho fisitrahana sy fanasitranana ny firenentsika. Mazava izany afatra izany ary tafita ihany koa na any amin'ny vahoaka iantefany na any amin'ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra. Tafita any amin'ny mpitondra fanjakana ny afatra na dia mini manapitsofina tsy mamaly ny antso natao izy ireo satria taorian'ireny afatra navoaka ny sera ny 7 Janoary lasa teo ireny dia lazaina fa hanonga-panjakana ireo ray aman-dreny ireo. Tafita ihany koa ny afatra satria nisy fotoana raha nikasa hitafa mivantana tamin'ny mponina teny Anosy ny sera farany teo dia efa mpitandro filaminana marobe no niatrana vao maraina teny an-toerana ary taoren'izay nisy ireny fanambarana nataon'ny prefet Antananarivo renivohitra ireny izay nabe resaka teny anivon'ny fiarahamonina. Inona no mahatonga ireo ray aman-dreny ara-ponona sy ara-piarahamonina ireo ijoro? Jotra ny antony ny fahitana fa maizina tanteraka no avin'ny Madagasikara sy no avin'ny taranaka any aoriana amin'izao fotoana. Ny anay vita ihany ho izy ireo fa ny any taranaka any aoriana sy no avin'ny Madagasikara iray manontolo anao ahoana. Mampanahy tokoa no avin'ny Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Manjavozavo ary efa tsy ho hita taratra eto amintsika intsony ny fihavanana sy ny fahamarinana vokatry ny fahapotehan'ny ny firenena sy ny kolotsaina malagasy. Efa nandramana teto amintsika avokoa ny fomba rehetra hoenti mamahany olana sy ny fahasarotana hoy ny sera na tamin'ny alalan'ny zotram-pifidianana na tamin'ny alalan'ny fampihavana-pirenena. Indrisy miziriziry ny rofy ary vao maika mahazo vahana ka mampikorosofahana ny fiarahamonina. Botika ny fiarahamonina malagasy miaina anaty tahotra sy tebiteby ny vahoaka no ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Tsy voafehy fiparitahan'ny basy any ka samy fanehatra amin'ny mpitandro filaminana ireo mpanao ratsy satria samy manana basy, samy manana fitaovam-piadiana mahery vaika. Ireo vahoaka madinika sy tsy mandady arona nefa no mizaka ny vokatratsiny izany. Ireo tsy manatsiny no mamony ainy tsy vidiny. Na izany tsy very ny fanantenana satria manome hery lehibe ho antsika ny fanambaran'ny conférence épiscopale d'Afrique Madagasikara
mikasika ny fanamafisana ny fahatokisana an'Andriamanitra, ny fanavaozana ny fiombonana sy ny fitatiavana lalam-baovao ho an'ny fisitranana sy fanasitranana ny firenena. Mila fahatongavan-tsaina avy amin'ny isambatan'olona izany, ary mila fahavononana iroso amin'izany fanasitranana ny firenena izany. Fa insécurité généralisée no misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny, ho ny lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena, miatra manaina ny tsy fandriampahalemana amin'ny lafiny rehetra ka naovana ny soa vitadiavana vahaolana maika. Gaëton Andriatsilavo. Tsy milamina ny tany, hita manerana ny nosy amin'ny lafiny rehetra ny tsy fandriampahalemana. Nanaitra ny maro no nahafatesan'ilay ben'ny tanàna ao Mangataboangy, distrika Ambatofinandrahana, faritra Amoron'Mania. Raha ny loharanom-baovao azo, avy nandray ny samboady maha-ben'ny tanàna azy tao Ambositra izy ny alakamisy lasa teo. Niverina nody ka tao Ambavaloza lalana makany Amboropontsy no nanakana ny dahalo azy, ka izao lasibatra tamin'ny tifitra nataony dahalo izao. Naiza na aiza, mandry tsy lavoloa ny vahoaka malagasy noho ny tsy fahaiza mitantana nataon'ny mpitondra raha ny fahanazavana voaray tamin'ity anio ity. Azoko lazaina hoe zava-tsy sy de mbola nisy teto amin'ny firenena hoe zany polisy tafian'olona zany a, zandary mifampitifitra zany a, mera voatifitra maty zany a. Eto moa mahalehibe mpanoatra de mionjoka amin'ny ampanajana amin'ireo zay lavo noho ny insécurité misy eto amin'ny firenena. Ny vokatsy n'io tompoko dia tsy fahaiza mitantana. Zany no vokatsy ny insécurité io. Ankoatra ny tsy fandriampahalemana eny anivon'ny fiarahamonina, mirongatra ny tsy fandriampahalemana vokatry ny faratsiany lalana, ary misy ihany koa ny tsy fandriampahalemana ara-toe-karena sy ara-politika ka hanaovana antsoavo hitadiavana vahaolana aingana. De manaitra mihitsy hoe mampaneno lakolosy ho an'ny Andriamatoa Prime Ministre sy nga Andry Rena Rajoelina mba hatao priorité de priorité io satria miaina ao anatin'ny horohoro, miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana tanteraka ny malagasy telopolo tapitrisa. Azadino koa fa misy ane tompoko insécurité politika koa eto amin'ity firenena ity. Na ny fivoriana amin'izao fotoana izao fa manomboka tsy azo atao, tsy mety misy an'ny préfet hoe izy sankisanky ny namana zay hoe ny conseiller voalohany ny mpanao politika ane de ny vadiny, de ho tonga eo ndray koa zany Andriamatoa préfet hiaraka amin'izy mivady eo ka fa manao tsy fanao mihitsy ity fitondrana ity. Zay no itenenako io hoe insécurité généralisée zany zavatra misy eto amin'ity firenena ity. Vahaolana matotra sy maharitra no takina ao anatin'izany rehetra izany, ka tsy hisy faritra ho adino, tsy hisy sehatra atao ambany zavatra. Ny tsy fandriampahalemana izay mifamatotra amin'ny lafin-javatra maro ka ho sarotra ny anafoana izany raha tsy voavaha ireo olana hafa mifamatotra amin'ireo. Isan'izany ohatra ny tsy fisian'ny asa, ny fiparitahan'ny zava-mahadomilona, ny faratsian'ny lalana, ny tsy fisian'ny politika mazava ary indrindra ny tsy fahaiza mitantana. Tsy misy demokrasia eto Madagasikara, tsy misy ny fahafana ho an'ny vahoaka hony avy eo anivony antoko kintana, raha naneho ny heviny mikasika ny fitondrana ny firenena tamin'ity androany ity, ny antoko kintana izay nanamafy hatrany fa manohitra izao jadona eto amin'ny firenena izao. Fanadihadiana. Tsy tokony anaiky ny fanodinana saim-bahoaka ataon'ny mpitondra sy ireo mpombazy ny vahoaka malagasy, hoy ny eo anivon'ny antoko kintana raha naneho ny heviny tamin'ity androany ity. Fomba fijery diso, inina voizina eto amintsika hoy izy ireo ny filazana fa tsy misy mpitarika ny vahoaka ary mila mpitarika ny mpanohitra. Ny fandrindrana ny mila apetraka ahafana miray feo sy miray hevitra. Fijery diso zany zay. Ny tsy ampy eto Madagasikara zany ny fandrindrana fa tsy ny fitariana. Fa ny olona rehetrarehetra eo de mpitarika daholo. Ao ny mpitarika tokantrano, ao ny mpitarika fiangonana, ao ny mpitarika fikambanana, ao samy mpitarika daholo olona rehetrarehetra eo ka izy ny rehetrarehetra tarianao. Fa kosa ahoana ny fomba andrindrana an'izay zavatra mitranga rehetrarehetra zay. Ka io zany izay le ilana le fitambarana mba hisiny zay fandrindrana natokana hoentina manatanteraka ny fanavotana an'le firenena. De rehefa tonga am'zany tsy ho ela zany de ho tonga am'zany tsika am'izay fandrindrana tokana zany mba hisiny lalana tokana, action tokana, hevitra tokana mba hoentitsika
manarina ny ty firenetsika ty anavotana azy eo ampelatanany reto olona tena mpampahory vahoaka reto. Ialana amin'izao fitondrana jadona izao izay mamboditry firenena no tanjona ao anatin'izany fandrindrana tokony apetraka izany. Tsy ilaina ntsony ny jadona hoy ity antoko ity izay nanamafy hatrany fa mpanohitra. Mpanohitra izy membre ny RMDM, inona ny mampanohitra anazy satria ny fazakana sy manaika ny fokon'olona ny marche mandida, sisy décentralisation azo atao, sisy démocratie azo atao, sisy fampiavana-pirenena azo atao. Zay zany no mampanohitra anazy. Ka zay zany gnafatry nay amin'ny vahoaka malagasy de aoka sika sokive am'izao fahasiaranasika zao fa aoka sika hitologna, aoka sika hitambatra, aoka sika hiarahina hiady am'izao fitondrana sy manaza sika zao sy fanazana zao. Androany nisy ny fionana teo amin'ny birao mandrafitra ity antoko kintana ity nanaovana jeritodika ny taona lasa namaitrana paikady vaovao hiatrehana ny taona 2024. Nisy ny vatra tsokosoko tamina teratany Sinoa tanin'ireo mponina etsy Andotapenaka voalohany antony mampanahy ireo mponina ny mety hanesorana azy ireo amin'ny taniny ka natonga azy ireo ny tokony tsy manaiky izany ny maraina teo. Ny didy mikasika tany io izay voaka amin'ny herinandro io ka ikinina amin'ny fahendreny ny fitsarana raha ny fanazavana. Nidina an-dalambe nandoroko diatrana ny maraina teo ireo mponina tetsy Andotapenaka voalohany. Raha ny fanazavana nisy ny vatra tsokosoko tamina teratany Sinoa ny tanin'izy ireo. Ny olona ny vatra io tany io izay tsy tompo tany akory raha ny fanazavana. Zay tsy ana examen mihitsiny fa zay tany tadabe anay neto zay tsy ana examen hatramin'ny farany ary zay efa nisy fiakarana tamin'ny voalohany de tsy nampiteny anay le tany fa tonga de ty didiny voako ty zany niakarana amin'ny talata de zay tsy anaiky hatramin'ny farany. Manao antsoavo amin'ireo tompona ndraikitra hitsantsokaziny ijery akaiky ity raharaha fivarotana tany antsokosoko ity ireto mponina Andotapenaka voalohany ireto. Mba mangataka zay eto Andotapenaka fa misy olona maromaro eto Andotapenaka mivarotra ny tany antsokosoko any amin'ny tribunal ka mangataka ny fahendren'ny tribunal mba anio fa tany efa nanjariana firy taona ny nipetrahanay teto dia afa tena nandeha amin'izay ny fotoana dia hoe lasan'ny olona amin'ny taninay any amin'ny tribunal amin'ny talata metana fitsarana koa amin'ny fahendreny fa tsy zao zavatra taona zay kory tsy hoe manonga mpandrakana sanatria fa maneo zay ny tany ma-demokrasia an'ilay tany demokrasia hoe ny hevitsaina seho anay io miprofo hoe matoa zay maneo ny hevitsay tao amin'ny arabe dia mitady ny tena zo anay tady amin'ny président koa mba hanampy anay amin'izao zavatra zao mba tsy ho andrakany ny vahiny ny taninay na dia atao hoe samy karazana zavatra tsy mifanarahana ihany raha jerevo majinika président. Ivoaka amin'ny talata ho avy izao raha ny fanazavana ny didy analay ireo mponina Andotapenaka voalohany amin'ny tanin'izy ireo. Famoahana didy izay ankinina feno amin'ny fahendren'ny fitsarana mba ho fitsarana madio lavitry ny kolikoly. Miteraka fahalotony rano fisotrony mponina amin'ny komuna Imerisetosika nitetika asa Tanamasoandro eny Tsimabehomby. Nokitian'ireo mpiasa manatanteraka ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity ny forage izay mamatsy ny rano ny toerana ka nitarika ny fahasimbana. Nisy ny fanairana ny fanjakana saingy tsy nisy ny ainy izany hatramin'ny androany hoy ireo mponina onona saina. Ankoatra ireo tanimboly sy tanimbary ary toeram-ponenana voahelingelina ary mety ho votsitra eo ampelantanan'ireo tompony noho izany nampidirin'ny fanjakana ao anatin'ilay tetikasa Tanamasoandro eny Tsimabehomby. Miaina ny voka-dratsy amin'ity tetikasa ity ihany koa ny fokotany hafa mandrafitra ny komuna Imerisetosika. Misotro rano maloto ireo mponina noho ny fahasimban'ny forage izay miantoka ny rano fisotrony ireo vahoaka any an-toerana. Satria tamin'ny fotoana tsy nateo anahy, tamin'ny fotoana nametrahako fialana dia tsy mbola misy ny dinika, tsy mbola nisy ny fifampiresahana fa volombelona nareo ety atapy-tanàna Imerisetosika fa nandritran'ny andro maromaro nareo dia nisotro rano-potaka. Ny loharano ny Imerisetosika io rano sotrontsika io ny forage anankiroa izay mamelona ny rano Imerisetosika dia eo ampovoan'io tetikasa io. Rehefa eo ampovoan'io tetikasa io tsy nisy teny mihery, mety hoe andao ararotina tsy eo amin'ny tsy maheo angamera dia nikitikitiana natao dia nisy vavakisana natao dia hoe hosoloana angahatra amin'ny farany miverina amin'ny fahefany gamera tsy anaiky ny vahoaka isotro rano-potaka ary tsy anaiky ny anombana ny foto-drafitrasa sy tsy anaiky rehefa tsy misy solony izany rano Imerisetosika izany.
efa nisy ny fampandrenesana nalefa tamin'ny fanjakana foibe ny amin'ny anamboarana io forage io na ijerena vahaolana aingana isitrahany pon'ny meritsy atosika raha ny fisotro madio raha ny fanazavana fa atreto tsy nisy mpiaino izany rano izay aina ho an'ny olombelona ary mety hitarikaretina samihafa raha toka rano maloto ka tsy tokony atao andrasoandraso ohatra nefa nio-kevitra ny vahoaka ny meritsy atosika izay efa nidina an-dalambe ho fiarovana ny tany ny andro vitsylasa izay ary ina hitombo raha hitroatra ihany koa ireo mponina amin'ny fokotany ambiny hitaky ny amerenana ny rano fisotro madio. Misedra olana noho ny tsy fampiany akora fototra ireo mpandrala malagasy izay misehatra amin'ny lamba eto Madagasikara ankehitriny. Miantso ny mpitondra indraindraikitra amin'ny fanondranana tsokitsoko ireo biby sy zava-mananana ihany koa izy ireo noho izany miankina betsaka amin'ny fivarotana ireo entana izay vokariny. Fanadihadina. Fanamby lehibe atrehan'ireo mpandrara malagasy isan'andro ny fiarovana ny fampiasam-bola ataony manoloana ireo olana sy fahasarotana samihafa misy eto amin'ny firenena. Fanamby goavana ambonin'izay anefa ny fikarohana akora fototra ho an'ireo mpisehatra manokana amin'ny lamba. Vitsy ary lafo izany ka misy fiantraikany mivantana amin'ny asa famokarana atao. Araka izany, manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra sy ny mpitondra izy ireo ka ametraka drafitra matipaika amerenana ireo toerana famokarana asy eto amintsika. Satria ireny agnisan'ny mety hampamora kokoa ny vidiny matière première ny fisiany zavatra regny. Eny aza tana mifaritra iny mate atsimo faratapana avatra ny roborobo tokoa iny maty makasika coton na hasima zay. Zay aza mbala agnisan'ny nisitrika ny vokatra an'izay tamin'ny fotoagnany androny. Ka io indrindra agnisan'ny mahatonga matière première somary lafolafo noho tsy fisiany ny famokarana coton zay eto. Tsy ndiko anefa agnisan'ny avantagentsika Madagasikara koa misy mpamokotra tissu eto saingy ery zala manafitra fily izay anaovana tissu avy any ivelany. Io mahatonga lasa miakatra foana vidina matière première na vidiny tissu. Ankoatry ny lamba isan-karazany ao an-trano amin'ny toerana fandraisam-bahiny, hôtely, fisakafoanana sy ny sisa, ahitana ary mampafantatra ireo harem-pirenena malagasy ihany koa ny t-shirt, polo, débardeur sy ny sisa. Amin'ireny karazan-damba sy fitafy ireny no ahitana mpanao hira gasy, ny sarin'ny rova Manjakamiadana, ny akanton'ny morontsiraka malagasy, ny barea sy ny maro hafa. Mitondra sy mampafantatra ireo harena ananan'ny Madagasikara izy ireny ary mandray anjara mivantana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany. Ho an'ity mpandrara malagasy ity, ny fivoizana ny tsingy rouge ao avaratry ny nosy no safidy nataon'izy ireo. Tsingy misy karazagna be dia be ary dans le monde misy karazagna tsingy. Saingy mahasamihafa tsingy rouge dia tsingy vato maranitra zay miloko mena, tsisy tany ahitana an'io afa-tsy eto Madagasikara indrindra any amin'ny tapana avaratra plutôt Diego Suarez. Ka tanjonay hanatin'ny projet dia hampiroborobo sy hamerina ireo mpizahatany amintsika eto Madagasikara. Atreto avy any ivelany avokoa ny akamaroan'ireo akora fototra ampiasaina amin'ny famokarana lamba. Azo atao nefa ny mampiena ireo akora hafarana avy any ivelany ireo raha misy fanatsarana ireo toeram-pamokarana asy na coton raha tsy ilaza afa-tsy ny ao Toliara. Tsy mbola mahita mangirana amin'ny famahana ny olana sedreny manoloana ny fikatonany fifamoivozana an-dranomasina mampitoa ny Komoro sy Mahajanga ireo mpandrara misehatra amin'ny fanondranana entana makany Komoro. Ny fifampiresahana eo amin'ny firenena rotota no andrasan'ny gouvernemanta komoriana saingy tsy mbola nisy izany volana vitsivitsy taoriany ireny communiqué ireny. Mitohy araka izany ny fitakiana ataony ireo mpandrara ao Mahajanga izay efa tsy niasa nandritry ny efa-bolana. Anja Robert Mahajanga. Velo taraina ireo mpandrara mpanondrana entana any amin'ny nosy Komoro eto Mahajanga manoloana ny fitarozarozany ny fanjakana malagasy sy ny tsy fandraisana andraikitra ny ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ny amin'ny famahana ny olana amin'ny fikatona ny fifamoivozana an-dranomasina mampitohy ny Mahajanga sy nosy Komoro. Ratsahivina dia nikatona tamin'ny 17 ny volana oktobra 2024 teo ny fitaterana an-dranomasina mampitohy ny nosy Komoro sy Mahajanga io. Ny magaga tamin'izay
natao fahirano ny fivezivezena an-dranomasina tsy nafan'ny mpandeha sy ny entana niaraka tamin'ny sambo saingy ny toetrano kosa nefa nisidina nabakabaka nafanny ireo mpandeha avy any amin'ny nosy Comore niditra teto Madagasikara. Ny alakamisy 5 ny volana Desambra 2024 nivory tao amin'ny lapan'ny faritra ny Boeny ny OMC ny tompona sambo ireo consignateur ny solitenan'ny mpahandrara niaraka tamin'ny gouvernora ny faritra Boeny izay niarahana tamin'ny andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tantsay Christian nifandinika ny amin'ny famahana io olana io ary tapaka tamin'izay fa apetraka ireo fepetra maro isoroana amin'ny fianaky ny valana aretina choléra ao amin'ny nosy Comore io. Ny 20 Desambra 2024 nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra fa misokatra araka izany fivezivezen'ny entana ihany ho an'ny Mahajanga sy nosy Comore. Fanapahan-kevitra izay tsy nahafaly ny firenena komorianina andefasan'ny gouvernement komorianina valikafatra ho an'ny gouvernement malagasy fa mila fandinihana lalina sy fifampiresana matotra andatabatra boribory ny fanapahan-kevitra izay heveriny ireto farany fa ho tombotsoan'ny malagasy ireriany izany noho ny fandavana ny fivezivezen'ny olona izay heveriny firenena komorianina fa manandanja eo amin'ny setry ny fizahan-tany. Roa volana taorian'izay tsy hita izay marina tsy nisy mpiaino ny fitarainany ireto mpandrara eto Mahajanga ireto tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra nataon'ny fanjakana malagasy taorian'izay ka izao miverina maneho sy manaitra ny fitondram-panjakana izao indray ireto mpandrara eto Mahajanga ireto fa mijaly mihitsoka ny volany mihitsoka ihany koa ny entana rehetra toy ny tongolo motraka ny filaomaina lo avokoa. Manaitra fitondram-panjakana mahefa jiaby manomboka eto Majunga jusqu'à ny filoham-pirenena mahatsiaro zahay fa tena hoe sahirana tena hoe fa very asa tena mijaly tsisy ke zavatra ambaranay zao io voalohany ambaranay amin'ny président ny filoham-pirenena izahay efa tsy niasa mandritry ny 4 volana nefa zay manana fianakaviana ka manomboka eto zany sahirana jiaby komansy olo mpamboly boaka labrousa belanana eran région Sofia eo amin'izay zany mponina eto Majunga dokera na mpivatra mpanangonentana sy ny tariny tsisy afaka miasa atramporatra amin'ny agence ny sambo aza zay tompony sambo aza mbola anatin'izany ke tonga eto zahay efa nanao zahay tamin'ny voalohany kanefa mbola tsy nitambokany ke ho zahay eto tonga eto zahay miangavy ianareo tena fa hoe mosary ny vahoaka zahay raha ohatra hoe atako kontikonty eo amin'ny analiny maromaro zahay victime amin'ny tsy fandehanan'ny sambo ty tena miankina zay zao io efa mitratra anaty vilany zany le fantrana anaty vilany ny zaza mpianatra moa fa tsy tenenina le olo salama le olo marary efa tsy afaka mitsabo noho niny tsy fananam-bola ke manaitra anareo tompona andraikitra. Andrasan'ireto mpandrara eto Mahajanga ireto araka izany ny famahana aingana izao olana sedrain'izy ireo izao efa andohalika ny ranombary ny amin'ity tsy fisina lava reny sy ny fahantrana ity ka manao antsoavo amin'ny tompona ndraiky manjakana isantsokajiny ny amin'ny famahana izao olana eo amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina mampitohy ny Mahajanga sy nosy Comore izao. Dia lafim-baovao ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina misy ao anatin'ny doka vetivety tahoatra. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile.
le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Merina ny araba toboko lahy sy toboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany anohizatsika ny fampahalalam-baovao ankalazaina androany 12 febroary ny journée mondiale de la pensée na ny andro maneran-tany ho fampatsiarovana ho an'ny skoto nahitana ny fankalazana ny isaparitra ary anisany izany ny teto Antananarivo izay notontosaina tao Ankorondrano ny maraina teo Tsiaro Rasoarivelo. Anio 12 febroary no andro maneran-tany ho fampatsiarovana ny skotisma. Misy ny fankalazana maneran-tany raha ny eto Madagasikara manokana, misy ny fankalazana isam-paritra. Ho an'ny skoto zazavavy eto Antananarivo no tanterana tao Ankorondrano ny fankalazana izay niresa ny fanilon'ny Madagasikara, ny kadin'ny Madagasikara ary ny mpanazava eto Madagasikara. Raha ny antotanisa ny taona 2024 mahatratra 9 alina ny isan'ny zazavavy malagasy mikambana amin'ny skoto amin'izao. Aloha hevitra iraisana anaovana ny fankalazana ny hoe ny tantarantsika izay iainana sy anehoana ny tantaran'ny skotisma zazavavy eto Madagasikara. Zay zavatra iainan'ny ankizy eto no iainan'ny ankizy vavy rehetra manerana ny Madagasikara androany. Ny antom-pisian'ny skoto zazavavy maneran-tany indrindra fa ny skoto malagasy moa dia ho an'ny ankizy vavy sy ny tontolony. Maro ny lahasa fandaharam-panabeazana iainan'ny skoto zazavavy maneran-tany izay iainan'ny skoto zazavavy eto Madagasikara ihany koa. Raha tsy hiteny ankoatran'ny hoe ny fiovavan'ny toetrandro, ny fitantanana ny fadimbolana ho an'ny ankizy vavy, ny vehivavy matanjaka amin'ny fanjarian-tsakafo. Izany dia loha hevi-dehibe maro iainan'ny ankizy vavy eto Madagasikara ary maneran-tany. Androany ihany koa dia misy ireo ankizy vavy nanomana ny atao hoe sommet international ho an'ny ankizy vavy izay resana momba ny fanjarian-tsakafo, izany hoe ny ankizy vavy matanjaka amin'ny fanjarian-tsakafo dia androany izy ireo no fampizarana amin'ireto zandry sy zoky ireto hoe toy ny ahoana ny iainany zareo izany sommet international izany. Natomboka tamin'ny karnaval ny fankalazana tao Ankorondrano androany. Vita izay anisy ny lanonam-panokafana izay nanasana ireo mpiara-miasa sy mpanohana ny skoto zazavavy eto Madagasikara. Fotoana fifampizarana mikasika ny lohahevitra isan-karazany amin'ny lasan'ny skoto zazavavy. Tsy voafehitra amin'izao ny trafika na zava-mahadomelina eto Madagasikara, antony mahatonga izany ny kolokolo ny mpitandrina eo anivony ny fiangonana FJKM. Ny fampiarana ny lalàna sy ny fanabeazana ny olom-pirenena no mila mafisina ho hatrany ny fanazavana. Gabin Eloa. Mahazo vahana ary tsy voafehy ireo tambazotra na mpivarotra sy mpanaparitaka zava-mahadomelina eto Madagasikara. Miparitaka etsero ny rongony, kokaina, heroïne sy ny maro samihafa. Ho an'ny mpitandrina eo anivony fiangonana FJKM, ny fitia te-hanan-karena sy ny fakantahaka amin'ny any ivelany no mampirongatra ny zava-mahadomelina eto amintsika. Zava-mahadomelina miparitaka eto amin'ny firenentsika. Reto zao nisy andreo roro reny, izany nanaparitaka an'ireny. Tsisy mahalala tsika, fanjakana nefa tsy manao fa nadidina ihany koa. Mahalala ve izy? Anjarany zany. Anankiray aloha zany dia ny fitia te-hanan-karena. Faharoa dia ny fahantrana. Ny fahantrana lalina izay mahazo ny firenena dia mahatonga ny olona irona makany amin'ny zava-mahadomelina. Fahatelo moa zany dia ny resaka fanarahana lamody avy any ivelany. Ka ireo zavatra telo ireo zany neveriko fa mahatonga an'izy io ary mila miasa mafy tsika rehetra misoroka ny zava-mahadomelina io. Ny anankiray dia ny fananganana sehatra any amin'ny fiangonana na any amin'ny firenena momba ny fanatanjahantena, ny kolotsaina izay tokony ampitaina amin'ny taranaka izany. Ny kolikoly sy ny tsy fampiarana ny lalàna no sakana, tsy hafehezana ny fiparitahana zava-mahadomelina ho hiatrany ny fanazavan'ny mpitandrina ite. Mila mandray andraikitra tandrefy azy ny mpitondra sy ny olom-pirenena tsirairay hamongorana izany. Anisan'ny antony mahatonga an'ilay hoe ady tsy tanteraka zany ny tsy fampiarana ny lalàna ary ny kolikoly no mahatonga an'io satria ataony kolikoly. Misy olona mandika lalàna fotsy zao fa vitany kolikoly izy, vitany vola kely 2 arivo, 2 alina, 2 hetsy
dia tapitra eo zany le izy ka zay mihitsy no antony anankiray lehibe zany tsy fampiarana lalàna dia tsy fametrahana discipline zany mahatonga antsika mikorotana tahaka izao koa dia tsy misy firenena tsy misy discipline zany firenena ravo zany ka dia tokony hapetraka io discipline io ary mampiarana izy mampiatra zany voalohany dia ny fanjakana andidin'ny fanjakana zany faharoa tsika vahoaka ihany koa zay tokony anaraka tsara ny fandaminana fa tsy be loso mahafilo fotsiny zay mamotika ny firenena tanindrazana voatsely izay nahatratrarana tambazotra irasan'ny pirenena misehatra amin'ny fanondrarana zava-mahadomelona mahery vaika tany Toamasina kokaina milanja 40 kilao no kasaina havoaka any Madagasikara no tratehaka tamin'izany ka olona valo izay nahitana malagasy teratany vahiny sarona niaraka tamin'ireo zava-mahadomelona ireo ankoatr'izay rongony folo finosina nafangaro tamina kafe ihany koa no tratra tetsenosy zato andrefana ny herinandro lasa teo miatra manena amin'ny asa atao amin'izao fotoam-pahavaratra izao araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpitarika sarety eto Antananarivo renivohitra miatra rotsakorana fa simba ny lalana ary tsy maintsy manolo raha misy entana simba napotika ireo mpitondra sarety fanadihadiana avy ny orana miakatra ny rano simba ny lalana anyka mikatso tanteraka ny fidiram-bolona hoy ireo mpitarika sarety teny Anosibe raha nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity misy fotoana aza ny vola eo am-pelantanana indray no miala indraindray no ireo olona samy hafa sedraina ireo izay vokatry ny faratsy ny lalana sy ny fiakaran-drano hatrany na izany tsy maintsy mitady hevitra raha te hitondra vola mody any an-tokantrano any miavy orana moa zany fa avy ny orana moa zany dia tsy mety hoe mba vimbona sase anao satria le tompony entana sarotiny amin'ny entana dia tsy mety mitondra sase anao vity sase dia zay anao za vao mba mipiara mety amin'le orana tena misy zao amin'ny orana avy tsy dia misy karamafiry amin'le enao filina le olona ndraindray manontany misy sase dia tsisy sase zany ianao dia lasa le olona mitady tomobile amin'izao dia zay mahatsy amin'le fitadiavana amin'izao fahavaratra zao ankoatr'ireo olana voatanisa ireo mirongatra izay tsy izy ny tsy fandripahalemana hoy izy ireo ny taraina izay very nefa tsy maintsy soloina ny olana zao ny mpangalatra entana eny ambony sarety ny fitaterana dia ny polisy konkona nay mila vaniny ihany ny polisy municipal amin'le ohatra hoe somary betsabetsaka ny entana hoentiny dia ilainy salavany ny afasa tiana apita zao ny amin'ny mpitandro filaminana mba hijery akaiky ny mpangalatra aminay ireny sy le misy olona manararoatra ireny mahavelona ny asa saingy miankina amin'ny zava-misy no ahafahana mahazo izay hohanina rehefa fahavaratra tahaka izao miampy rotsakorana ny atsembohana vao mahita sakafo hohanina manoloan'izany miantso ny mpitondra fanjakana ireo mpitarika sarety hitady vahaolana matotra ka hanome asa ho an'ny tanora miantso amin'ny tokony hanamboarana sy kojakojana ny lalana ihany koa izy ireo ny mpitondra sarety izay efa manana ny lalana azo ny ale sy ny ora hahafahany mandeha araky ny fitsipiky ny fifamoivoizana napetraka eto Antananarivo renivohitra efa manomboka liana sy mankafy chien de race ny malagasy amin'izao fotoana ankoatra ny fitiavana betsaka no manao izany no fompiana azy ireo asa fivelomana anisany mamony ity sehatra ity amin'izao fotoana ny fisandohany ireo olona manao maître chien ka mahatonga karazana loza raha ny fanadihadiana natao tsy arasoarivelo sehatra iray efa manomboka mivelatra sy mahazo vana eto Madagasikara amin'izao ny fiompiana sy ny dressage an'ireo alika avy any ivelany na chien de race efa maro karazana ireo karazana alika ireo no tonga eto Madagasikara ary maro no efa manana azy alika efa bolana no manomboka afaka manaraka baiko ny fomba fitaizana azy hatrany am-boalohany sy ny fakana ny fony no tena mampahomby ny dressage ho ny maître chien tsy ny rehetra manana azy ireny ihany koa no afaka manao ny asa maître chien raha ny fanazavana maro dia maro amin'izao no milaza maître chien ta Madagasikara fa anjaran'ny olona tsiraidray no mijery sy misafidy ny maître chien tsiraidray aby fa ny zavatra misy dia misy ny atao hoe passation générale satria tsy maintsy ho ampitanao amin'ny tompony alika ny fahaizan'ny alika ampianarinao fa raha tsy miampita amin'ny tompony dia mazava ho azy fa zatra misangy ny alika dia tsy anaiky ny tompony mihitsiny eo ihany koa ny resaka hoe récompense na friandise io hoe aneo anatin'ny voalohany no ampiasaina an'io fa tsy zarina hatramin'ny farany ohatra koa hoe resaka freestyle mety hoe misy objet ny tananao misy friandise ny tananao dia anatin'ny sainy alika hoe ihinana an'iny na ilalao an'iny fa rehefa tsy misy an'iny zavatra iny dia mazava ho azy fa tsy hanaraka ny commandement anao izy izay mahasamy hafa amin'ny maître chien taloha sy ny amin'izao satria ny amin'izao dia
hoanina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany resaka récompense friandise a dia lasa zatra an'izay le alika dia lasa tsy manaraka ny resaka dressage fa rehefa tsy eo ampilatananao ny sakafo dia tsy rarahin'ny alika ianao fa rehefa eo ampilatanao ny sakafo dia manaiky ho azy ny alika nefany tsy voatery isy zavatra foa ny tananao fa récompense à la voix resaka encouragement fitiavana biby miencourager azy hoe zavatra mety nataony dia afaly ilay biby amin'izay fotoan'izay. Ny tena nampatonga ana hoe aka maître chien satria za zany tianana biby hoe obéissant satria ny alika matetika araky ny tenen'ny maître teo hoe sangisangy foana ny anazy ny ao an-tsainy rehefa miaraka amin'ny tompony dia hafa mihitsy zany ohatrany hoe manana alika manaraka baiko hoe ohatrany hoe mamonjy rassemblement na alika na fitsangatsanganana na balady dia ohatrany hoe mba miavaka amin'ny olona zany ianao hoe manaraka baiko izay teneninao le alika ohatrany hoe asy pas bouger sotry zany. Mampiasa vola betsaka ny fiompiana sy ny fikarakarana chien de race iray mandrapiteraka azy. Ny sakafon'izy ireny izay voatokana ary lafo vidy. Ankoatr'izay ny fitsaboana raha toa ka marary izay tena lafo vidy ihany koa. Tsy atao sakana nefa zany rehefa tiana ilay biby hoy ireo mpiompy. Ohatrany anahy zao reto alika anankitelo a malany croquettina 15 kg anatin'ny 10 jours eo. Dia ny croquettina 15 kg ray nefa mandeha 400 000 ariary. Zany hoe mandrapiteraka iny alika iny zany izy ataoko hoe any amin'ny herintaona sy tapany na roa taona any tena vola be zany le izy. Ny afatra tiako ampitaina angamba marina le izy hoe fitadiavam-bola fa le biby mila fitiavana ohatran'ny olombelona ihany. Manana fo io, manana saina sy fanahotra antsika ihany. Betsaka manko ny olona hoe miopy dia hoe fitadiavam-bola dia ohatrany hoe hidina fotsiny ao zany le alika tsy mba misy hoe milalao miaraka aminy ianao na ohatra zany. Fa ny anazy fotsiny ny afatra hoe tiavana zany le biby ohatran'ny fitiavana olombelona ihany. Isan'ny manimba io sehatra io amin'izao ny fisandohan'ny olona rehetra manana chien de race ou maître chien. Ankoatr'izay efa betsaka ireo alika ireo eto amintsika aka efa maro ihany koa ny olona misandoka ireo karazana rasy aka mivarotra izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any RD Congo nolaniny filakevitry ny fiarovany firenena mikambana omaly ny fiantsonany Rwanda tsy hanohana intsony vondrona M23 fa ihany koa anala tsy misy atakandro ireo vondrona miaramila miaraka amin'ny ao antsinanany RD Congo. I Washington ankilan'izay izay nanapa-kevitra ny anasazy ara-bolany James Karaberi izay ministry ny fiarovam-pirenena tao Rwanda teo aloha no ny fanohanany ity farany vondrona M23 ao RDC. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoklasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Mi Babo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.